Ampifaliana mandrakariva no iaonantsika ao anatin'izao fandarana hitondrana fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Alohan'ny hanatanterantsika izany dia ametraka izany ambavaka isika. Andriamanitra masina sy tsara indrindra an-danitro, misaotranao izahay no ny tombontsoa izay omenao anay, dia ny ahafahanay mandray mandrakariva avy amin'ny teninao ny fampaherezana ho anay. Koa aoka ianao Jehovah hiteny aminay tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahinao sy amin'ny alalan'ny soratra masina, dia manonona ny vavaka noho ny fahasoavanao zay Jesosy io. Amen. Ny fampaherezana ho antsika amin'ity fotoana ity dia avy amin'ilay tantara voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpanjaka 2:4-7 ka hatramin'ny 7. Ny nampitombony Elisa ny diloilon'ilay vehivavy maty vady. Ao anatin'ity zany dia hitondra valiteny ho an'ity fanontaniana ity isika hoe ahoana no ahitana fombiazana, ahoana ny hahafahana amin'ny fanandevozana sy ny trosa. Andeha ovakitsika izany tantara izany. Mpanjaka 2:4-7. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany, nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao, ary ianao malala fa natahotra ny Jehova ny mpanomponao. Nefa tonga ny tompotrosa haka ny zanako mirahalahy ho andevony. Dia hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko anao? Lazao amiko, inona no anananao ao an-trano? Fa hoy raha vehivavy, ny ankizivavinao tsy manana na inona ao an-trano, afa-tsy diloilo iray tavoara monja. Ary hoy izy, andeha mindrambolany amin'ny namanao rehetra manodidina, dia vilany tsy misy zavatra, nefa tsy azo nefa aza atao vitsy. Ary rehefa tafiditra ianao, dia aoka irindri-baravarana ianao sy izy mirahalahy zanakao, ary manodina amin'izany vilany rehetra izany, dia atokany izay feno. Dia niala teo aminy raha vehivavy ka nindra ny rindrim-baravarana mba amin'izy mirahalahy zanany, ary izy mirahalahy nitondra ny vilany ho any aminy, fa ny reniny kosa nanidina ny diloilo. Ary noho ny feno ny vilany, dia hoy izy tamin'ny zanany, hitondray vilany iray koa aho. Fa hoy kosa ireo taminy, tsy misy vilany intsony, ary dia nitsahatra ny diloilo. Dia avy raha vehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra, ary io kosa izy mandehana midio ny diloilo ka anefao izay trosan'olona aminao, ary izay sisa dia hivelomanao sy ny zanakao. Betsaka ny lesona tsara sy mamy ao anatin'izy ity. Ny voalohany dia izao, ny herin'ny vavaka sy ny fitarainana amin'Andriamanitra no vahaolana voalohany. Zay no hitantsika eo amin'ny 1:1. Ary dia raisina ho tony hoe Andriamanitra ny anjara asan'ny mpaminany Elisa eto. Ary dia tamin'izay fotoana izay dia nibaboka tamin'ilay mpaminany ity ramatoa manano tena ity hoe maty ny vadiko mpanomponao. Ry havana, aoka anana izany fiainam-bavaka feno fitalahoana amin'Andriamanitra izany isika. Aza manafina fa maty izay iankinanao, maty ny amin'izay herinao. Aoka tsika hanaposaka izany amin'Andriamanitra, fa rehefa tsapatsika fa ny tontolo izay anteratsika dia tsy misy hery, maty, dia mahontsa sy mahakasika ny fon'Andriamanitra izany
ka dia maly vavaka Andriamanitra. Zavatra faharoa eo ihany koa dia izao, nanao fijoroana vavolombelona ilay vehivavy fa natahotra an'Andriamanitra ity vadiny ity. Ry havana, aoka re ho hita soritra eo amin'ny fiainanao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, fa ao anatin'izay fatahorana an'Andriamanitra izay, fanajana ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra izay de ahitao pombiazana atreo aoriana izay. Fa raha sanatria moa tsika tsy matahotra an'Andriamanitra nefa midodidody makeo aminy, moa miaino izany vavaka izany va Andriamanitra? Eny, miaino Andriamanitra fa saingy kosa tsy araka ny sitraponao no valim-bavaka izay ho hita, ary dia mampirisika atsika hanao izany fiainana mendrika ho amin'ny fijoroana vavolombelona izany. Ny faharoa ao anatin'ny toetrany vavaka dia izao, ny fametrahana fa lasa andevo ary tonga ny tompo-trosa hitaky izany trosa izany. Tsy manana ny ninona hanefana izany isika, fa dia ny any atao dia ny fahatsapana, fa manandevo atsika ny fahotana. Aoka re ho tsapatsika fa mangeja ny fo mampanahintsika. Reo lay zanaka anankiroa eto, de ny fo sy ny fanahintsika entin'ilay ratsy, samborin'ilay ratsy hanao ny sitrapony. Andao hitalaona amin'Andriamanitra ny ahatonga ny fo mampanahintsika ho anjakany ny fahasoavany, fa tsy nde ho andevoziny izao fiainana izao sy ny fahotana izay eo aminy. Tonga eo amin'ny andinin'ny faharoa isika, de hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko anao? Lazao amiko, inona no anananao ao an-trano? Zany hoe ny vahaolana voalohany dia Andriamanitra sy ny fahaiza-miaino ao aminy. Ay Andriamanitra miaino, inona ary no ataoko ho anao? Vonona ny anampy hitondra fahamahana olana ny fiainantsika Andriamanitra, kanefa kosa lay taridalana tery aloha dia aoka tsy ho adino. De namaly lay vehivavy, fa hoy raha vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana na inona ao an-trano afa-tsy diloilo ray tavoara-monja. Toetra anankiroa ihany no singanina ao anatin'izy ity, dia ny fetezana fa ho mpanompon'Andriamanitra. Ny ankizy vavinao tsy manana na inona. Rehefa mangataka isika dia apetrao eo ambanin'ny fifehezan'Andriamanitra ny fiainantsika. Fa indraindray tsika mangataka amin'Andriamanitra fa tsy manaiky ho mpanompony isika, tsy manaiky ho feheziny tsika, fa mangataka tsika mba hahafahantsika mifehy ny zavatra rehetra manodidina atsika. Tsy mety ho afaka trosa isika sy ho bokany trosa isika raha izany ny toetsaika hoe mangataka aminao Andriamanitra mba hahafahako mifehy ny fiainako. Fa eto izy manao hoe ny ankizy vavinao. Aoka re izany toe-tsaina mihetry, toe-tsaina vonona ny ho mpanompo, hakatoa ny sitrapon'Andriamanitra sy hanoa ny didiny ny lalàna izany no amintsika tsirairay avy. Ny toe-tsaina faharoa zay nafinatra tamin'ity vehivavy ity dia hoe tsy nanafiny izy, tsy manana afa-tsy diloilo iray tavoara-monja aho. Ry havana, ny fiainatsika, ny ananatsika ihany no ahafahan'Andriamanitra mamonjy atsika. Fanapa-kevitra, tokana
io fanapa-kevitra io manko a no antoky ny zavatra rehetra, ary rehefa io fanapa-kevitra io no entina eo am' Jesosy, rehefa eo amitsika ny fanapa-kevitra an'olo-tena de mivany olana, fa raha mbola tsy eo amitsika ny fanapa-kevitra an'olo-tena, io lay tokana diloilo ray dia ny fanapa-kevitra saina miandany zato isan-jato am' Jesosy. De ahoana ary no fomba hiasana mba hahatonga fahombiazana eo amin'ny fiainana? De ny andininy fatelo mamaha izany, andeha mindram-bilany amin'ny namanao rehetra manodidina. Aoka re ho tsara fihavanana amin'ny olona isika, fa nandray isika ihany no mandoto ny tokotany ivelomatsika, isika ihany no manimba ny faritry ny fonenantsika, isika ihany no mandevona ny zavatra tokony hahavelona tsika. Fa hoy ilay mpaminany Elisa, andeha mindram-bilany, andeha mindrana, tsy maintsy mivoaka ny trano ianao, kanefa ny fivoahanao ny trano dia midika fa efa nanana fihavanana am'le hoe namana. Aoka re ho tsara fihavanana amin'ny olona rehetra isika. Manahoana ianao sy ny fiarahamonina manodidina anao, sao de le andro siran'ny olona ianao vao tonga, sao de aianao lay anakatonan'ny olona varavarana, ndrao ianao lay olona zay kizitina, zay tsy azo iarahamonina. Andeha hanova izany fihetsika izany isika raha sanatria misy izany. Ny zavatra faharoa ny bakonan'ity vehivavy ity, akoatran'le hoe fananana namana tsara eo amin'ny manodidina, dia hoe vilany tsy misy zavatra ry havana. Aoka fiainana tsy misy raharao no ananatsika, aoka ho vilany tsy misy ndraindray manko de arahana alahelo, nandray arahana esoeso teny, nandray arahana fanarabiana, fa hoy ny mpaminany hoe vilany tsy misy zavatra naoka hoentinao sy ho ampiasaina. Engane, anana izany fahadiovana, anana izany famendrehana izany isika. Vilany tsy misy hevitra ambadika, vilany tsy misy takalony, izany no zavatra tiana amana olana eto. Fahatelo, izay tokony amana olana, torohevitra fahatelo, aza atao vitsy. Ry havana, ny zavatra aporisihana eto de hoe ataovy maro, aza atao vitsy. Engane, hitombo sy hiorom-paka, hivelatra misimisy kokoa izany fivelarantsika izany. Fa raha isika no manao zavatra amin'ny fahalainana vitsivitsy, de tahaka izany. Ary marina anie ny tenin'Andriamanitra, izay afafinao no jinjainao, mamafy be anao de be no jinjainao, mamafy kely anao de kely no jinjainao. Eto zany ny Andriamanitra dia mampirisika atsika mihitsy ny hoe aza atao vitsy. Ary Jesosy eo amin'ny fiainana kristianina de miteny manao hoe raha misy maniraka anao andeha maily ray de mandehana maily roa, raha misy zavatra tokony atao de ataovy mihoatra noho izay angatahana, aza atao vitsy. Ary rehefa no tanterahana ity baiko ity de zao ny zavatra tsapa, izy mirahalahy zanany no mitondra an'lay vilany makeo amin'eny, de rehefa avy misy diloilo menaka eo amin'eny de atokana izany vilany izany. De ineny eto tsy mahafantatra hoe ritra anie ny
tapitra ny eny vilany ary dia mbola antako izy de nefa izy miralany teny hoe tsy misy vilany tsony roneny andraikitry ny lehibe ao an-trano ny mitady izay fatra besaka izay ary ndraindray mankotsika de manakina am'ireo ankizy ireo ny zavatra ho an'ny tokantrano nandray tsika dia mampiasa ny ankizy tsy araka ny tokony ho izy ka ny zavatra azo ny ankizy ampiasaina de izay natolotra azy ihany ary ny zavatra faharoa mahafinaritra akoatran'izay hoe tsy afaka mampiasa noho izay nomena azy ny ankizy dia ity ny fahalemetsika ray aman-dreny ny tady vilany de voafetra ny fahasoavan'Andriamanitra miditra ao amin'ny tokantranontsika fa aoka isika hahay misy voambolana malagasy atao hoe eny amin'ny fikaramana eny hoe mahay mikarataka mahay miady mbola miady aoka zany tsika hindrana vilany betsaka raha ity ohatra ity zany hoe tsy onona fotsiny amin'ny kelikely izay eo am-pialatanana fa hitadiny be indrindra satria to isika ny ametra ny fahasoavana tokony hiditra amintsika fa raha ny fikasan'Andriamanitra na barika aza no entina teo dia feno izany ny teknika fahaefatra eo amin'ny ity eto amin'ny ity de hoe mandina am'izany vilany zany de atokany izay feno ry havana aoka hiavaka ny misy sy ny tsy misy fa nandray mankotsika manao bambaray ny zavatra ny ao tsy afaka ny ao tonga ihany fa eto de mahafinaritra ny tenin'ny Elisa avao re izay misy sy ny feno de ny torohevitra manaraka mirindrina varavarana dikan'izay de hoe eo am-piasana de aoka mbola ho be ny eran'ny vavaka mbola be ny fiekinan-do mirindrina ao an-trano ao zany hoe konikonina voalohany de konikonina miaraka amin'ny mpianakavy manodidina faharoa ny mpianakavy de tokony hiara-iombom-bavaka fifandraisana amin'Andriamanitra na de tsara fihavanana ary tsika de aoka koa ho berim-po amin'ny vavaka dia eto miaraka amin'ny vavaka aminao reo zanakao mba hisin'ny fombiazana de ny andiny fahaenina moa zany efa mivakitsika teo feno vilany dia tsy nisy vilany tsony de nitsahatra ny diloilo ny fandrina de zao engane ho betsaka ny fifandraisana tsara ananantsika amin'ny hafa de ho be ny zavatra azontsika ampiasaina amenona ny diloilo mpitahiana avy any amin'Andriamanitra de eo amin'ny andin'ny fafito ny tsy ambaratelo fafito amaranana azy dia avy raha vehivavy ka ny laza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra ry havana rehefa hitanao ny fahasoavana rehefa voarainao ny zava-tsy omeny lanitra ao anao sy ny ankonanao de izao mandehana makeo amin'Andriamanitra voalohany aza maika ny analatrosa aza maika ny eboebo etsy hoe ity afanahazo an'izao ty afanahazo an'izao fa Andriamanitra omena voninahitra voalohany Andriamanitra nomena sitraka voalohany ary dia feno fakasitrana ary dia ny andro ny baiko avy amin'ny Elisa izy vao nandeha nanefa izany anjara trosa sy fivelomana ho an'ny tenany izany de avy raha vehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra ary ho izy mandehana midio ny diloilo ka nefa ho zay trosan'olona aminao ary zay sisa dia hivelomanao sy ny zanakao eto amin'natin'ity tsy ambaratelo fafito ity dia ny fankanesana eo amin'Andriamanitra dia ny faharoa amdio engane isika hanaiky ampiasa izay nomen'Andriamanitra atsika de ny manaraka
aza fitsaka fa anefao. Rehefa misy mako a mahazo fitahiana de zao mamaly trosan'olona, tsy azo atao zany fa anefao ny trosa izany a, ary ny sisa no ivelomana ny tompony. Hita zany tenin'Andriamanitra izany a ahatonga fampaherezana ho antsika indrindra ao anatin'izao vanim-potoana mihasarotra izao. Ivavaka isika. Misaotra anao zay tompo malalo no ny teninao masina zay milaza reo tsy ambaratelo ahitao pombiazana am'izao fiainana izao. Aoka izay ho tia vavaka, aoka izay ho tsara fihavanana sy fifandraisana amin'ny mpiarabelona aminay, ary aoka izay Jesosy io anaiky fa mpanomponao ary matahotra ny anaranao. Ampiko izay anana fiainam-pianakaviana mirindra ary hanaja ny andraikitry na misy anay tsirairay avy, na ny ray aman-dreny, na ny tanora, na ny ankizy, de andray andraikitra sahaza ao anatin'ny fiainatokantrano. Ampiko izahay mba hanatanteraka lay vavaka manokana ho an'ny fiainam-pianakaviana, fa izany no fomba tsara indrindra hoentinao mamaha olana eo anivon'ny tokantrano. Ampio zay Jesosy io mba ianao no hibaiko anay amin'ny zavatra atao, fa tsy izay no hibaiko ny tenanay amin'izay tianay, fa ianao Jesosy io. Dia misaotra anao izahay no ny famelombelomana tanterahanao eo amin'ny fiainanay. Tononona amin'ny ara-tsinao ny vavaka. Amen.